jeune conquérant, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasa, tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasambarana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fatelon'ny volana febroary fa 17 ary ny 7 ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frère andrefa nambohijanahary nahoana no mpitena no avinao nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimaimpona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka mba tsy ho zany enehinao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Kertina Randriary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana ho tahin'Andriamanitra ianao. Ny fiadanan'ny tompo amin'ntsika menakavy falindray atafahoana amintsika amin'ity fotoana ny mahafinaritra ity mba hifampizara ny zavatra tokony ho takatrao, hifampizara ny zavatra tokony ho raisinao. Tena très important ity fampianarana ity indrindrandrindra ho antsika tanora jeune conquérant rehetra izay mieritreritra hanomboka hanao zavatra hiary hanao zavatra tena très important atafitanao. Za raha miresaka aminao ity fampianarana an'io ty dia tsy resaka ara-panahy fotsiny tsy amin'ny maha-pasteur fotsiny fa za zany tena miteny anao fa atsika tena olona misy fanambinan'Andriamanitra ara-nofo ary mba tsy tenenako hoe zavatra betsaka dia hoe manome conseil manome torohevitra fampianarana ho an'ny ankizy maro tanora maro ary tanora maro no efa nanaraka ny torohevitrytsika sy ny fampianaratsika tanora maro no miakatra ny fiainany mipoka tampoka ny fandroson'ny fiainany nisy ny fitahina tsy takatry ny saina fanambinana taoriana ny fanarana ny fampianarana zay omeny pasteur ohatra zao ka inoko fa ity fampianarana an'io ty dia hitondra aina ho anao hitondra fahasoavana ho anao indrindrandrindra raha tanora ianao nyresaka omaly hoe hotoizako androany ireo tsy vita omaly fa ny resaka ny hoe ny secret ny izy ty Jacob izay natonga ny Jacob rehefa mamaky tsika eto amin'ny Genesis toko 7 Genesis toko 7 andininy 7 manao hoe de ny tombo arena indrindra Jacob raha lehilahy ozy izy ato ny tombo arena indrindra raha lehilahy ka nanana ondry amanoso betsaka sy andevavy sy andevolahy ary rameva sy boriky ny tombo arena indrindra raha lehilahy ka nanana ondry ny tombo arena indrindra Jacob de ninaratsika omaly hoe inona no secret de hitatsika omaly fa Jacob de niasa tamin'ny fony ray manontolo tsy vola aloha ny namaky azy ny ary eo tena tsindriko tsara ry havana ny ry tanora ovay ny fisainana ny toetsaina toetsakantsika malagasy sasany de ny hoe rehefa mivoaka maraina ny andro de hoe andeha hitady vola fa manitsy an'izay fomba fiteny zay hoe aza miteny hoe andeha hitady vola fa andeha hiasa raha vao miteny manko tsika hoe andeha hitady vola de vola fotsiny no mamaky atsika lasa vola fotsiny no mibaiko ny toetsaitsika ka na mangalatra ary ianao possible azo vola manendaka ianao possible azo vola manao ratsy ianao possible azo vola mivaro teny ianao possible azo vola ny zavatra rehetrarehetra azo azahoana vola daholy
ary mahatonga atsika hitanao fa mahatonga atsika manoko totoa ohatra malaza ohatra ny mpitandro filaminana sasatsasana inona moa ny asa mpitandro filaminana de tandro filaminana ny asa mpitandro filaminana andamina fiainana ny asa mpitandro filaminana anampiny vahoaka fa jerevo ny mpitandro filaminana sasatsasany ande ivoaka ny trano izy hitady vola fa tsy hiasa noho zany raha vao tonga izy eo amin'ny arabe tonga izy eo am'borao de tsy miraharaha zay zavatra ara-dalàna tsy miraharaha le hoe inona ny tsara inona ny mety inona ny ara-dalàna fa le hoe inona ny azahoako vola ahoana ny azahoako vola ny mpiasa mpanjakana maro mitratran'izany zay manana fahefana rehetrarehetra any ka sahirany ianao rehefa makany amin'ny tribonaly na manana ny rariny ary ianao amin'ny tribonaly na tokony ho afanganina raha ny dossier anao amin'ny tribonaly tsy mahita rariny ianao satria nahoana le olona manisy sonitsy miasa fa hitady vola tsy hiasa ny alehanao fa hitady vola ka rehefa tsy manam-bola ianao na manana ny rariny ary de tsy voaisy soniny taratasinao fa miandry amin'ny herinandro ambony satria tsy hiasa ny alehan'io manam-pahefana io tompona ndraiky tsara-panjakana eo am'borao anao tsy hiasa izy fa vola ny baiko azy zany mahatonga ny kolikoly zany mahatonga ny tsy fahamarinana manjaka satria baikony zany tsika menakavy hoe ivoaka ny trano andeha hitady vola fa tsy andeha hiasa fa avadio kely fotsiny angely izy hoe andeha hiasa fa tsy hitady vola eny mazava be nge zany rehefa miasa ianao de mahazo vola fa tsy le vola no tokony hibaiko anao voalohany fa le asa aloha le asa aloha ny tokony hibaiko anao voalohany de mahafinaritra am'zay toetsainy zay hoe andeha hiasa na tsy mahazo vola ary tsy maninona fa asa ko na tsy misy vola raisy koa raha tsy hitako mody ary androany zay ny asako de ataoko amin'ny foko ataoko amin'ny fitiavana aoko baikony ny asa fa tsy baikony ny fitiavam-bola nafinaritra tamin'ny toetsainy Jakoba de tsy ny volany namaika azy fa asa aloha napetraka tao amin'ny rafozan-dahany izy zay fianakaviany ihany moa sady rafozan-dahany nipetraka tao izy de nanompo tamin'ny fony rehetra nanompo tamin'ny fanahany rehetra nanompo tamin'ny heriny rehetra Jakoba ny tanjany rehetrarehetra ny fitiavany natotony tao tsy nitady karama izy tsy nitady karama fa inona ny zavatra tsy nafinaritra rehefa nanontany azy ny patron inona ny atao karamanao ny patron indray ny lasa nanontany de ny ainy Jakoba tsara ny tiliny tsara indrindra de inona nikendreny Jakoba tsy 1,5 million tsy 2,5 million le zanako faravavy fatany tsara aloha hoe ino ny zava-dehibe eo amin'ny fiainany ino ny zavatra goavany eo amin'ny fiainana fa tsy zay karama kely io de ny fanaraka izy mianaka hoe eny ary miasa amiko 7 taona ato amiko zany ianao de omeko anao zanako faravavy ho vadinao de ozy izy mivoalaza baiboly tamin'ny Genesis 29 eo amin'ny Genesis 29 andininy faharoapolo manao hoe de nanompo any Labana 7 taona Jakoba azahoany Israely ary to andro vitsy foana teo masony izany no ny fitiavany azy hitanao ny olona rehefa baikony ny fitiavana manao zavatra baikony ny fahazotona manao zavatra de ohatra ny fotoana fohy ohatra ny hoe andro vitsy foana teo masony izy zany de andro vitsy foana teo masony de tapitra le 7 taona satria tsy volany namaika any Jakoba enory tanora efa nyteneniko teto maly zany manova fotsiny aloha zavatra aza maika amin'ny tombom-barotra be dia be aza maika ifanenjika million fa mahafinaritra fotsiny aloha na miverina raha masoko arenanao de hoe nanao zavatra ianao nanomboka ny hetsika ianao zay zava-dehibe zay ary na indraindray ary ianao maty-antoka teny hoe vao nanao zavatra de maty-antoka de tady dio zao fa na maty-antoka ary ianao de mbola tsy maty-antoka ihany satria ny tombotsoa tsy any am'le hoe maty-antoka 10,000 fa any am'le hoe nanomboka nanao zavatra zay ny tombotsoa
ary tombotsoa anao manokana le hoe tsy naturitsony teo ambony fandriny tsy nakaina fotsiny tsy kamla eraky ny tanàna tsy nanao lava lamosina fa nanomboka nanao zavatra ka namaty antoko ary tsy maninona napairitra ary tsy maninona satria fitahinana eo ambadika zany a tsara marie na tsara mitsika foana zany zavatra zany hoe ny zava-dehibe araky ny teniko tetomaly dia ianao miasa amin'ny fo miasa ampitiavana miasa ampanetretena ataovy ny asa na tsy dehibe karaha mary aloha ataovy ny asa raha mbola miasa amin'ny toeram-piasana ianao ka na tsy mahafapo anao raha karaha mameno patron dia aza manao ala safay aza manao amin'ny fiatsaram-bela ty aza manao kitotoa amin'ny asanao fa tena fampitehanao ary mitondra ozona ho anao zany fa na tsy mahafapo anao raha karaha ny zavatra misy dia ataovy ampitiavana foana ny zavatra atao mba hatonga ny fanahany fanambinana hitsofoka ao anatinao zay ny zavatra nampianariko tetomaly anisan'ny secret lehibe nananany i Jakoba rehefa nanompo any Labana izy ny hitatsika ny toyany fa fiafaran'ny Jakoba tsy 4 ami fa nanakarena indrindra ary naorony daholo ny arenan'ny patrony ny findra tany aminy ny zavatra faharoa resako eto dia ny concentration na ny atao hoe fifantohana rehefa mijeritsika eto ny Genesis toko fatelopolo Genesis toko fatelopolo andiny fa 7 no vakiko andiny fa 5 amizay azotsika tsara ary efa niteraka ny Josefa Rahely dia hoy Jakoba tamin'ny Labana alefaso akany amin'ny fonenako sy ny taniko meo any vady aman-janako izay nanimpoko anao dia andeha aho fa fantatrao ny fanimpona izay nanimpoko anao ary hoy Labana taminy masina ianao raha mahita avy ty eo masonao aho mitoe reto amiko efa namantatra aho ka fantatro fa avy taminao ny hitahiny Jehova ary hoy izy tonoiny izay karaha manao dia omeko anao ary hoy Jakoba taminy fantatrao ny nanimpoko anao sy ny toetry ny omby amanondronao tato amiko fa kely ny fanananao fony tsy mbola tonga fa efa nitombo be diabe izy ary efa nitahanao Jehova tamin'ny diako rehetra ary ankehitriny raha oviana kosa ny mba hiaro ny hoaniny ao an-tranoko ary hoy izy inona no omeko anao ary hoy Jakoba tsy hanomena inona na inona ianao raha ataonao amiko so zavatra izao dia mbola ndrasako sotandremaka ihany ny ondry amanosinao andia hitety ny ondry amanosinao rehetra ao anio ka hanavaka ny mara sy ny sada rehetra ary ny mainty rehetra eo amin'ny ondry ary ny sada eo mara eo amin'ny osy koa ireny ny karamako ny fahamarinako ny vavolombeloko amin'ny andro ho avy raha tonga ianao andinika ny karamako izay rehetra tsy mara sy tsy sada eo amin'ny osy ary izay tsy mainty eo amin'ny ondry dia halatro zany ary hoy Labana eny aoka ho araka ny teninao vakiko ane rian'ny andiny fa 7 ary Jakoba dia nakatsorakazo maro tamin'ny hazo popola maintso sy tamin'ny hazo lozy sy tamin'ny hazo platana ka nataony ofo vandana ireny isehon'ny fotsy izay eo amin'ny tsorakazo ary ireny tsorakazo vaovao ireny dia napetrany teo anoloan'ny ondry amanosy teo anatin'ny tavodin-drano dia teo amin'ny fisotron-drano izay nalehan'ny ondry amanosy isotro ka nikambana teo ny lasivavy raha avy isotro rano izy ka dia nikambana tandrifon'ny tsorakazo ny ondry amanosy ka niteraka sadika sy mara ary sada halleloja averiko vakiny iny andin'ny 7 hoe dia nikambana tandrifon'ny tsorakazo ny ondry amanosy ka niteraka sadika sy mara ary sada nikambana tandrifon'ny tsorakazo ny ondry amanosy ka niteraka sadika sy mara ary sada io raha mijereny io tantaran'ny Jakoba io tsika hoe ahoana no fomba na mindran'Andriamanitra ny arena ny Labana patron na Labana rafozany ahoana ny fomba na mindran'Andriamanitra ny arena io tao amin'ny Jakoba fa amin'ny sabotsy ho avy zao iresaka momba an'izay famindrakarena zay momba an'izay famindrakarena izay
saisy resaka momba ny fanambinana amin'ny sabotsy ho avy izao zay ny zavatra tena ho ampianariko amin'ny télé jeune conquérant any fahatelo ty ahoana ny fomba mindrana ny arenan'ny milliardaire le arenan'ny milliardaire mihitsy ifindrany aminao azo atao zany ato amin'ny tontolo ara-panahy tompoko ary tontolo ara-panahy ihany ny afaka manatateraka an'izany zany resaka resako zany tena ho anapino miangavy anao raha tsy pino anao tsy mahasoa anao mijery an'ity fandarany ty arary fo eo ianao arary fo eo ianao avadio hafa ny télé anao fa ho an'ny zanak'Andriamanitra ihany mba resahako an'ity na mijery Facebook ianao de aloha le mbo zanak'Andriamanitra sy pino ihany fa anisan'ny secret-ny Jacob raha namindra ny arenany raha fotsiny izy voalohany concentration fifantohana nanana fifantohana tanteraka Jacob ary tao amin'ny asany de nifantoka tanteraka teo amin'ny asany Jacob fatany tsara ny ondry amanosy rehetrarehetra ny fomba fiterahany ny fomba fananany anaka ny fomba azafady miteny ity firaisan'ireo nanny firaisan'ireo aranofo ary reo firaisan'ireo biby reo ainy Jacob tsara zany fomba fihinanan'ireo sakafo fomba fisotrony rano fomba fiompianan'io ny fatoka tao Jacob ary amin'ny alina Jacob de mandinika an'ireo inona ny mahatonga ny ondry lasa maintimainty ny volony de inona ny mahatonga ny osy lasa fotsifotsy ny volony inona ny mahatonga azy marron inona ndray ny mahatonga azy sadasada inona ny mahatonga azy maramara inona ny mahatonga azy tena nananany Jacob expérience lala be nandritry ny taona maro nananany ary ainy tsara ny hoe ato ny idirana ato ny tsy azo idirana ato ny tokony atao ato ny tokony tsy azo atao inona ny problème tsika pino itsika pino de voadona lava voasoloko lava vo maly zao nisy olona ny telefôna na za pasteur solokiny olona foana ny volako ary amin'io tonga de manjatonjato ny tapatrisa very foana pasteur ny volako apokan'ny olona foana tena potika pasteur misy blocage mihitsy misy asana devoly ekeko fa misy ny esprit de blocage ekeko fa tena misy ny asana devoly manapotika fa misy fotoana koriavana ianao tsy miconcentré ianao tsy manana fifatohana amin'ny zavatra ataonao ny olona mifatoko amin'ny zavatra ataony hitany tsara io so de be poivre loatra ny vary zany misao zany inona ny tokony anatsarako an'ity sandwich ty so de jaune tsy tiavan'ny olona azy inona ny lesiko ato amin'ny lasopy amidiko so de tsy ampy voatavo ny lasopy amidiko zay mampatsatso azy inona mahatonga ny tsenako tsy mandeha izy mipetraka eo anatin'ny tsena eo de mandinika ny tsenany inona ny tokony amboariko ato anatin'ny tsenako ato maninona ny an'ny olona tsy ny friperie laharana maninona ny friperiako ny tsisy mividy concentration mila mijery anao amin'ny atsipriria ny zavatra tsy mandeha eo amin'ny asanao inona ny mahatonga ny vola tsy miditra inona mahatonga ny perte inona mahatonga ny fatiantoka inona mahatonga na matiantoka atao anatin'ny tsenako concentration mijery anao so de mba ty ny mahatonga ny fatiantoka fa tsy hoe matiantoka fotsiny de midevoly foana no menatsiny tsy hoe matiantoka fotsiny de tonga de mametsiny hoe mpamosavy concentration mila mifantoka ianao inona ny tsy mampandeha raha ny ala ny clientko inona ny natonga azy ny ala inona ny natonga ny volako napokan'ny olona misy zavatra tsy prien be da be tsy maintsy jerena izany riavana no secret-ny asa mandrara tsy le mandeha fa hoany fotsiny raha mamety tsosa an'ity olona tia de inona ny mety hafarany raha mamety tsosa azy ary raha sanatria ka apoka ny tampokany ny volako mamy azo trosa 15 millions tampotampoka eo tsy avery ny volako nefa ny daholo ny maskarena de ahoana ny hafarako zany nge mila diniany ianao mahatokony cousine anao
edinao matoko mipiara-miasa aminao hoe efa nakaetana 1 million izy de namerina nakaetana 2 millions izy namerina avy izy makaetana 20 millions ahoana ny atokisanao fa mbola merina 20 millions aminao olo ya de zany mihitsy ny anteneniko amin'ny mpivarotra mpiasa reo mpandrara ianao a ohatra hoe ito zao ianao ito zao ianao ito ianao zany ny tompon'ny entana voalohany na hoe ianao ny avy nakaetana tato amin'ny karana be tato amin'ny sonobe de ianao zany ny eto de ozy ianao falerea zany fa mandeha ny tsenanao a fa nakaetana ty olona ray ty de ty olona ray ty nakaetana tao aminao matoko tsara io mpivavaka be io tsy mangalatra io de ozy ianao izy ange pastera matoko tsara ty le namako ty tsy mpangalatra io tena io ohatry manao fahamarinana any hoe tena mety ane io hoe io tena hitako fany matahotra an'Andriamanitra izy fa izy ko na nometrosany ty olo ty na metrosany ty olona fatelo ty de ty le mpivavaka be ty koa natoky any ty nefa ty olona fatelo ty am'izay le mpanapoka de ianao nanome entana 30 millions ty namanao atokisanao ty io tsy mpivavaka fa ty ko nanome entana 25 millions ty namany ty de ty am'le namany ty zay nanapoka de ozy ianao hoe le namako nge mpivavaka be izy fa napoka n'olona koa izy napoka an'le namany natokisany napoka ny tany 25 millions aizary ny anana 25 millions merenana ny volanao fa de ianao tratra farany hiteny aminao fotsiny izy hoe tsy nambola naverin'le namako nitrosa zany nge ohatra de fa ampy anapotika an'ireo anapotika ny tsenanao e ianao manana olona atokisana nefa io olona atokisanao io koa manana olona atokisana nefa le olona atokisana io fa tsy atokisana tsony nefa ately farany mirefitra am'izay ianao zany mila concentrena daholo zany hoe raha mametrosany de mety ho tsara fa na le olona menotrosa fa mety angalariny zanany ao an-trano manana zanaka maditra izy manana zanaka mifokarongony izy mifokaroro de le very sy mahanao andeha hoaterina rapitsy nangalariny le zanany mila dinihana daholo zany mila miconcentre am'zany ianao fa zany ny mahatonga anao potika tampoka avy eo am'izay anao takin'ny banky trosa ianao ny tratra farany avy eo anao takin'ny karana trosa ianao ny tratra farany raha saina bavy soyez concentré mila mifantoka ianao aiza daholo mety manapotika ny tsenako inona daholo mety fakapanahy hitranga inona daholo mety averin'ny entana inona daholo mety hiteraka faty antoka i Jakoba rehefa nitondra ny tantana ny orinasany rafozany na tonga ny orinasany rafozany nandeha aingana de aingana be ny concentré izy aiza daholo ny mety olana aiza ny mety mpangalatra mety angalatra ny anina inona ny dahalo mety anina ahoana ny fomba apiteraka an'ireto maramara sadasada atonga ny ty ho mety izy nanana expérience zabe momba na fiompiana izy satria ny fantoko atao ary zany natonga azy ny roborobo any ka rehefa tonga am'izay ny fotoana ny teny taminy am'izay ny rafozany hoe andoto hoe aloha hoe nakarama renao hoe rehefa nitaky karama am'izay izy de ny zavatra ny fanarahana isy Jakoba de zao aleo ara zay ondro misadasady maramary de inona koa izy reo sadasada sy maramary reo ngamba ny tena raha isytika ampazava tsara ny lesona aleo ary reny ny karamanao hoe le sadasada le sada sy ry maramara rehetrarehetra reny eny aro Jakoba fa raikitra zany de inona am'izay natao Jakoba efa nanana expérience areny Jakoba tsara io asa moa mitombona re olana tsy mitombona fa io moa zany de fitenin'ny olo le hoe aza miady amin'iny rehefa le hoe misy vehivavy be voky reny le misy vehivavy be voky reny de le manaizana moa filazantsika azy ratsina ratsina sa manaiza ratsina de le hoe iny zany le vehivavy be voka de miady am'le olona ratsy tare be etsy foana de aza miady amin'iny aky fa hitovy amin'iny ny zanakindrea zany aloha zany ny fijinin'ny expérience ny gasy hoe raha vao misy olona ediavanao foana de le zaza ho kibinao zany lasa mitovy amin'iny le endrikin'ny olona ediavanao iny ny tarehany zany ny expérience ny gasy zany
aza miady amin'iny fa de ratsinany iny ry de tena lasa hitovy amin'iny ny zanaka indray de zany mahatonga ny zany filazan'ny olona sasany tsy haiko na mitombo zany tsy mitombo tsy haiko ny mahamarina zany fa ny zavatra misy tamin'ny any Jakoba indray teto de zao rehefa tena anao an'le zavatra izy de zao naka ambaran'ny baiboly amin'ny 7:7 ary Jakoba de naka tsorakazo maro tamin'ny hazo popola maitso sy tamin'ny hazo lozy sy tamin'ny hazo platana ka nataony vandana ireny isehon'ny fotsy zay eo amin'ny tsorakazo ary ireny tsorakazo vaovao ireny de napetrany teo anoloan'ny ondry amanosy teo anatin'ny tavon-drano de teo amin'ny fisotron-drano izay nalehan'ny ondry amanosy isotro ka nikambana teo ny lasy vavy isotro rano de nikambana tandrifon'ny tsorakazo ny sadika tsorakazo ny ondry amanosy ka niteraka sadika sy mara ary sada. Halleluja. Jerenareo le fiasan'ny Jakoba naka hazo popola izy nalainy Jakoba ny hazo popola de nataonao vandana raha lasa nambavy tena zany zavatra resahana aminao zany ange tena hoe olona tsy dokotera ny mahita zany tsy olona scientifique ny mahita zany tsy olona manam-pahaizana ny mahita zany tsy olona be diplôme hitan'ny Jakoba tsara daholo izao ny fomba fiterahany reto ondry amanosy reto rehefa zao ny zavatra tao de mamoaka an'izao rehefa reto no mikambana de miteraka ohatr' zao ka raha vao sina ohatr' zao eo anoloan'ny masony amasony reto ondry amanosy reto satria ny zavatra nataony eo ange de zao e zavatra natao hitan'ny mason'le ondry amanosy le ofivandany le tsorakazo e de nienareo am'zany hoe raha scientifique zany tena hoe raha scientifique zany sarotra ny manazava an'zany hoe inona ny dirany zavatra ny anatin'ny masonao am'zaza teraky ny kibonao hoe inona ny dirany zavatra hita amin'ny voamasonao am'zaza miforona ao anatin'ny raha scientifique sarotra ny manaprofo an'zany fa i Jakoba nanana expérience be am'zany hoe alaiko reto ty hazo popola ity ataoko fivandana de ataoko eo amin'lohan'ny tavy fisotron-dranony reto ondry amanosy reto de am'izay zay teraka ao ka mikambana eo ny lasy vavy de zay miteraka de tonga de mara sada inona daholo izy teo mara de sadika de sada de ohatrohatry zany le izy eto inona tokoa te zay teraka reny zanak'ondry mara sada sadika zay teraka ray mara sada sadika zay teraka ray mara sada sadika de Jakoba ndray nanana fihetsena ihany mba tsy ho hitan'ny patrony afihetseny hoe mampiasa zavakafo ty Jakoba ty de zay ondry malemilemy na osy malemilemy tsy asiny an'le hazo popola ofivandana tsy asiny an'iny de am'izay mikambana any le ondry lasy ondry vavy malemilemy de mety fotsy ranoray mety marron ranoray mety maintimainty ranoray de tsy raha iny Jakoba de le malemilemy azon'le patron fa le matanjaka rehetrarehetra lasany Jakoba le sadika mara sada lasany Jakoba daholo tolotsaina avy amin'Andriamanitra vokatry ninona ny fantoka atao Jakoba ahoana ny azahoako an'ireo arena ireo ahoana ny atsatrarako an'ireo raha tsy olona manana concentration lalina sy fifatohana lalina tsy mahatakatra an'izany nanana ny tsara ny expérience idirako ato ataoko an'izao asiko azo popola raha vao misotro rano ny ondry amanosy de avy eo mikambana eo ny lasany vavy de zay miteraka eo manao an'izao zany tompoko no atao hoe fandraharana mpandrahara zany atao business tsy le miodikodina fotsiny sy le hoe mitsapatsapa kely eto sy mandehandeha ho azy eo fa hitany daholo ny lalaky idirana de hitany koa ny lalaky ivoahana araky ny teniko teo aiza ny azahoana tombony rehefa manahoana ny mahazo tombony ahoana ny mety amono antoka inona ny tokony ho tandremako raha vao miara-miasa amin'ity a inona ny tokony
tsy ataoko amin'ny fiara-miasa amin'ny olona io izy ty olona miara-miasa amiko ty ahoana ny fomba hitondrako eto etsy sao de efa misy miandry anampanendaka androbany fananako noho izany inona ny tokony ataoko sao de efa miomana prévoir sécurité sao de tokony efa nanao zao magasin ataoko amin'ny orinasa ao atsangako manaraka inona daholo ny tokony ho fiarovana ataoko ohatra na de zanakao areny na de zanakao areny tafiditra ao anatin'ny fandraranao ianao mikarama be mihitsy aty mampedy bola 10 millions par jour 20 millions par jour ny zanakao ary misy manao kidnapping ny zanakao ary mandeha bus na mandeha ditongotra tratrana accident tampoka ianao anefa ato milaza azo mitady vola be de tady dio fa iny zanakao sanatria voan'ny accident iny fotsiny iny zanakao misy manao sanatria misy manolana iny de efa ampy ampikorotana amin'ny business-nao zany io zany lalànany ny zanakao ary misy problème any amin'ny tribunaly de misy fandraisany iny aty amin'ny fivarotanao sy mitsenanao tsy maintsy misy fandraisany karaha tsy mifantoka tsara ianao eo amin'ny tontolo manodidina anao eo amin'ny fiainanao de zany mahatonga ny olona tampoka raraka tampoka na ohatra raha ingere olona ohatra ividy tany ianao zao ohatra tsy hoe faly ividy tany fotsiny zay lazaiko hoe tena lizy mila fifantohana ray manontolo amin'ny fiainanao tsy hoe mividy tany fotsiny fa raha am'izao fotoana zao zao ny fividianana tany tompoko tady dio fa efa be da be mipisoloky betsaka koa ny tany izay tena hoe misy taratasy mifanitsaka na misy taratasy misy olona roa ndray manana taratasy amina tany anankiray de eto anao fofotra mafy mihitsy am'le business-nao am'le fandraranao fa tampotampoka aty ambadika atsy ambadika atsy misy olona le taninao any misy olana miakatra tribunaly foana miakatra gendarme miakatra tribunaly zay vola azo atsetsina ato amin'ny tribunaly zany rehetrarehetra zany mila ary ny raha miresaka fifantohana ao de mila miaraka amin'Andriamanitra ianao mandinika ny fiainanao satria zany zavatra resahako anao zany tsisy mahatakatra an'izany fahendrena zany raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina raha tsy miaraka amin'ny fanahy masina ho anahy de zany zangena de pasteur ara de mandrara mpandrara ato amin'ny resaka tontolo ara-pivavahana za zany tsy tiako hoe mpanao business ny tiako tenena fa mpandrara zany hoe inona moa zany mitantana fa ny fiangonana ny orinasako zany de fiangonana fa ny ady reko daholo aiza daholo ny mety ola ny fiangonana inona ny mety zavatra tsy apozina tampoka iseo inona ny balizy tokony atao zany le hoe mifantoka zany ny mahatonga ny fiangonana vahaon'ny oloko na ny trano fivavahana vahaon'ny oloko za tsy miteny hoe tsy misy olana mihitsy misy ny problème fa mba tsy any amin'le olana mampivadika atodo na olana hoe ino ny fankorotana tanteraka de potika ny fiangonana rava ny fiangonana ny patitaka ny fiangonana no tsy zany ny olana mety misy fa ny vahaolana koa efa mialohan'ny olana io zany ny vokatry ny fifatohana za amin'ny alina tompoka rehefa mivavaka zany nampianarako teto ho fako maly hoe zava-miafy ny alina za amin'ny alina mivavaka de mifantoko amin'ny fiangonako inona daholo ny mety olana inona ny tokony ho arenina inona ny mahatonga ny fiangonana tsy mandeha ara-dalàna tsara so de ny hira tao am-piangonana ny efa hira routine loatra sy vulgaire be loatra ka makale olona so de ny fitarinany tsy mety izy am'ireo le mpiara-miasa mpitendry zava-maneny reo so de manana misy manana fitondratena ratsy so de ato amin'ny conseil d'administration misy olana so de ny fitantanam-bola ny tokony ho areninako so de misy zavatra ohatr' zao tokony ho amboarina inona ny mahatonga ny olana ohatra ao amin'ny alina miconcentré de mandinika ny zavatra tokony ho ahitsy ny tokony ho amboarina ny tokony arenina zany ny atao fitantanana ary zany ny fitantanana mahomby tsy le hoe mandeha efa misy zavatra tsy mandeha de mbola miroso ihany efa misy zavatra mikorotana mbola miroso ihany efa miapotika sy perte fa tsy antoko mbola miroso ihany mila mandiniky concentration mijery inona no arenina
inona ny tokony ho amboarina, inona ny tokony ho ahitsy, ahoana ny fomba ampandrosoko an'izy ity, inona ny zavatra mahataraika, maninona ny olona mandeha za taraika eto, so dia misy zavatra tokony ho avaoziny eo amin'ity tsenako ity, inona tokony hanatsara anazy, inona tokony velarako, inona ny tsy ampy. Zany rehefa manao zavatra ary tanora zay na tonga nanteny teto tamin'ny farany tamin'ny latsinainy hoe aza be torimaso, aza be torimaso hoe de matory foana, de matory de tonga amin'ny maraina tsisy eritreritra maraina, tsisy zavarana fa tonga de miroso amin'ny alina ny fandiniana tsara. Ahoana ndray nitondrako azy raha nahazo tombony 500 000, ahoana ny tonga ny hiakatra 1 million, raha nahazo tombony 5 million, ahoana ny tonga ny hiakatra 20 million. Inona so de misy olona tokony ho faniko, so de misy olona tokony hiara-iasa amiko de ho fanina, iza ny olona mahatoky zany rehetrarehetra zany no ilaina fifantohana. Na tonga ny Jakoba nanakarena indrindra ary nanakarena be, ary nifindra tao aminy arenan'ny patron natakatra an'izany zavatra resako anao zany izy, nandinika an'izany izy, nandinika an'izany izy, hitany tsara daholy, mandinika ny toetra mpiara-miasa aminy izy amin'ny alina. Inona ny toetra mpiara-miasa amiko, so de mamandrika iny, so de hivadika iny rapitso, nanahoana ny resany. Le zany tsy hoe raha misy olona miresadresaka aminao de hoe tsy rarahako ngafa aloha zay anananana, fa tena mandinika mihitsy inona iny resany iny, analizena, manao analizy. So de iny resany iny iteraka zavatra ohatry zao, so de avadiny ohatry zao ka manao analizy. Zany ny fiainana. Raha nanao ohatry zao mpiasako anankiray, zao ny fihetsiny teo masoko, ny fihetsiko mpiasa io, inona midika an'izay ary inona mety fetraka an'izay rapitso. Fa tsy hoe miteny fotsiny ianao hoe atandremo mifetsika, atandremo mifetsika laha, fa manao analizy inona ny mety izay vokatry ny fihetsika iny. So de misy zavatra efa homaniny any, so de anapoaka ohatry zao izy, so de anao an'izao izy. Ny olona manatsaina sy manana fahendrena avy any ambony de mandinika zavatra ohatry lalina be zany fampianaran'ny paster zany, lalina be zany raha lasaina bavy. Ary raha tsy olona marantsaina tsy afaka ampiasa ampiatra zany zavatra tsako zany. Fa mihina fa nareo tanora takatra an'izany, tsy misy olona ambonimbony ho azy zany revana. Ny olona mako misy olona farany ambany, de misy olona tontonony kely, de misy olona tontonony be, de fa misy olona any amin'ny ambony, fa misy olona koa any amin'ny farany ambony. De miankina amin'ireo toeranao reo no ilainao fifantohana lalindalina. Ny olona any amin'ny farany ambany tsy mivaky loha zany, tsy mampiasa eritreritra zany izy, fa matory izy amin'ny alina de mifoha izy maraina de taritiny eny ihany ny saretiny, zay ihany ny azy taritiny eny de saretiny fatany. Zay ny olona rehefa zay ny toerana misy azy, tsy mahalala afa-tsy izy de fa iny. Fa ny olona rehefa any amin'ny olona ambony de manomboka mandinika zavatra maro, ireo karazana branche amin'ny famatotra amin'ny fiainana. Ndao aloha anaraka an'ity fijoroana vavolombelona ity tsika fa hitako hoe atonony zay mialohany hidirantsika lalindalina. Ndao raha tsika ty fijoroana vavolombelona ity. Taky raha iasina sy raha lova ao izy ao ijoro vavolombelona izy mirala reto mbola tanora kely reny izy mirala asivitehaka mafy fa efa nisedra zavatra mafy, fa zay ny lazako anareo hoe tsy hoe aty rala prala izy mirala reny mbola tanora kely reny fa lazaiko anareo reny fa ny orinasany reny efa mananika amina miliara
asivitehaka zato alleloia fiadanany tompona reny ralahy fiadanana atony ralalova vo natao mariazy tamin'ny desambra renao raha tsy diso manonona fiadanany tompo aloha ranka fiadanany jesosy ao amintsika mpiara-mivavaka rehetrarehetra izy sady polisy inspecteur no manana orinasa igny ko raha tsy diso sany eny zay aloha zany ny tena polisy aloha nareo fa ny orinasa ny tantanasany nijoroko vavolombelona eto zany a dia makasika ny nisy fotoana folo taona zay nivavahana tato amin'ny vaon'ny oloko nanomboka 2013 maheno tsaritsika 2014 kalosa nanomboka 2013 2014 zany tamin'izay dia tao anatin'izay tena niainga tamin'ny tsy nisy mihitsiny dia tao anatin'izay hoe niainga tamin'ny tsy misy zay a tena mivavaka foana zany nanaraka toritian'ny pastera zany dia rehefa nandeha amin'izay ny fotoana mbola nianatra moa zany dia tao anatin'izay nanao an'le resaka ina moa izy teo nanampy any dadanay zany no ny andohana voalohany dia nanana eritreritra amin'izay hoe maninona moa raha mba hoe anokatra orinasa ho atsika ry dada dia tamin'izay fotoana izay moa zany iny koa zany sakana foana zany hoe problème foana zany ny ampiseho an'le ray aman-dreny zany hoe mbola sarotra satria tsisy an'le moyen teny teo hoe efa hoe mafy io tsy vita io sarotra io tsisy an'le moyen zany izy ahafahana manao amin'ny karakaran'izay dia ianao zany nanana toetsaina mihitsy tamin'izay hoe tsy maintsy vita ny anarana io dia voninahitra ho an' jesosy aloha fa tafatrangana soma tsara le orinasa alleloia tamin'ny 2017 New Vision Communication ny anarany New Vision Communication misehatra amin'ny resaka marketing sy communication izy dia rehefa nandeha ny fotoana tena tsy mora le izy zay no ampaherezako anareo tanora tsy mora le manao zavatra surtout hoe misehatra amin'ny asa goavana zany be dia be ny adiny lalovana betsaka ny adversaire matanjaka fa ianao zany rehefa hoe manao zavatra tsara rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia tonga ho azy foana ny zavatra rehetrarehetra zany sivitehaka mafy zany iasina moa zao tena firy taona ianao zao firy resaka le micro miarabanao aloha faly manona ny fiadanany tompo ho atsika rehetrarehetra indrindra ho an'ny tanora firy taona zao 24 ans 24 ans fa izy mirahalahy no misehatra ao anatin'le orinasa karazana sady fanaovana imprimerie izy io no le sehatra hitanareo le panneau publicitaire le labasy be reny le eny amin'ny any reny le any reny raha tsy diso mikirakira rehefa mahazo marsenareo ohatrany centaine de millions ny zavatra ohatra zany raisika le micro aloha dia tsy ady mbatizy anao ny resaky lova teo ie voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany tao anatin'izay fotoana zay dia be da be ny ady lalovana fa isorana ny tompo eo foana i pasteur mankasitraka indrindra nampahery ary zao foana ny tenen'ny pasteur rehefa miresaka hoe ny tsodrano izay omeny dia tsy miova mihitsy tamin'izany fotoana izany manko pasteur name tsodrano anjokonay tamin'le voanomboka anao an'le projet mihitsy hoe anao an'izao dia tamin'izay fotoana izay pasteur tsodrano hoe tsy maintsy ho lasa lavitra ozy izy pasteur dia tateo arina isorana ny tompo fa tena nisy fivoarana ngeza be nisy fivoahana goavana be na amin'ny fiainanay zany satria tamin'izay vao nanomboka mivavaka tato dia tena sahirana be zay ara nisy fotoana tamin'izany tena mivarotra kafe tamin'ny siny teny an-dalana teny mihitsy varotra kafe amin'ny siny ie dia nisy fotoana zay nahazo tsena teny Andavamamba teny mivarotra kafe tamin'izany varotra kafe sy mofo mivarotra kafe sy mofo dia isorana ny tompo rehefa nanana fahasahina moa ny fampianaran'ny pasteur dia mampianatra foana ny tanora hoe anana fahasahina dia rehefa nanana fahasahina niaraka tamin'Andriamanitra dia isorana ny tompo fa nandrosy moa izay zany anankitelo no niara-niasa tao anatin'izay fotoana izay fa rehefa taty arina le izy mety hoe noho ny fitondran'ny tompo dia lasa nanana andraikitra hafa zokinay le pasteur lalova zany hoe rehefa taty arina zany nisy fotoana indray pasteur tao amin'ny 3 frères ambanindriana hoe nareo tanora ozy izy misy fotoana hiasa mpanjakana
hiasa nanao trodrano amin'izay zany pastera dia nieritreritra zany amin'ilay situation misy anao hoe za moa zany efa ohatran'izao efa misy orinasa dia ahoana ny fomba hoe ahafahana manao an'izany zany hoe tsy netinino zany fa za tena nandray hoe tena ho tanteraka amiko le faminaniny reny reny faminanina ho lasa mpiasa-panjakana ho lasa mpiasa-panjakana dia voninahitra ho an'ny tompo fa nisy ny concours na polisy moa zany dia afaka soma tsara ny polisy nareo zao fa inspecteur nareo zay indrindra pasteur dia tao anatin'izay zany hoe aizany sara tsy visary hoe efa naza efa misy sara io zao zany hoe nafindra tamin'izany renay moa zany le orinasa io satria tsy miaraka mihitsy zany le polisy sy le resaka société zany dia izy zany miandraikitra sy miandray an-tanana ianao zany zao no mpitata anazy eo asiviteka mafy zany raha tsy diso voainga nareo mividy machine sa avy any an-dafy tany chine mihitsy nafarana ohatrinna ny vidiny izy le izy amina centaine de millions vidy le izy voninahitra ho an'andriamanitra raiky any fa raha fiandohanay zany tsy possible mihitsy avidy ale izy dia isaorana ny tompo fa isay le trodrany pasteur zay rehefa resaka taminah hoe fotoana ho an'ny zanak'andriamanitra tao arinan'iny collision iny dia be da be mihitsy nisy marché zay mbola tsy niraisinay mihitsy nisy marché goavana be zay mbola tsy niraisinay mety ohatrinina any le chiffre le goavambe zay mba manodidididina 400 millions any asivitehaka mavy zato eninareo zany 400 millions tsara ihany manko enin'ny olona fa reo izy ny olona hoe angamba 2 millions 5 zany marché goavambe zany ohatrinina hoe raha laha tanora reto no manomboka misehatra amina zavatra ohatry zany ampahirezako ny tanora rehetra fa tsisy mafy tsy laitany zoto tsisy tsy ho resinao zany azon'andriamanitra peraka eo amin'ny plasinao anao alleloia ny raha lahalovany efa nanambady vo tamin'ny décembre teo mariage nareo zany taty moa izy iny sa tany amin'ny 3 frère zany nanamasina azy raha tsy diso alleloia mbola tsy manambady raha tsy diso fa misy mbola tsy manana anareo nirenge raha vao manan-karena dia tsy olana mihitsy tavitehaka mafy sa tsy marina zany zany ne tsara eny resahana kely ampiatsiana ny ampon'ny tanora fa tsy mila miady lehilahy sy vehivavy zany fa raha vao tahin'andriamanitra ianao dia tonga ho azy ny zavatra rehetrarehetra so dia mbola manakambary nareo miralahy mialohan'ny amara-paranana ny fampaherezana kely zany avy aty aminao hoe tsy voatery ny androanao mety hoe taranaka mety hoe any amin'ny fianakavianao mety hoe karazana fianakaviana sahirana ianao mety ihany koa ianao tanora azo lazaina hoe noho ny amin'ny antony zava-misy dia mety hoe tsy maintsy nijanona tamin'ny fianarana fa izao hoe tsy miankina amin'ny situation anao androany zany ny hoavinao fa miankina ny tanjonao miankina ihany koa amin'ny finoanao sy ny fahasahinao dia ho le ten'andriamanitra hoe ankino amin'ny jehovah ny asanao dia ho lavirary za rehetra kasainao makasitraka alleloia raha lahalofo ny afatra ho an'ny tanora zany dia zao zany hoe sakana ho atsika tanora foana zany le hoe aiza ny vola aiza ny zavatra naovana anazy zany hoe le moyen foana zany tetavintsika mialoha aloha nefa tadidio tsara fa tsy afaka nianana le moyen eo ampelantanana mihitsika raha tsy mandray décision aloha zany hoe manapa-kevitra fa hoe zao ny zavatra ho atao dia zay zany ny afatra dia mampahery any tanora rehetrarehetra tsy mora le misehatra amin'le izy arakaraky ny akaranao zany misy problème vaovao foana migoavana foana le problème fa rehefa eo jesosy rehefa miaraka amin'ny jesosy ianao dia tena milamina ny zavatra rehetrarehetra orakoraka niainga tany amin'ny fivarotana kafe niainga tany fivarotana kafe tena tahiny tompo aloha tsy fokoranonareo miralahy dia tena mbola itompo fahasoavana trany ikirakira amina miliara mbola ho lasa patron isy mbola isy orinasa maro hitsangana amin'ny alalan'izy miralahy reto hiakatra galona vetivety amin'ny anaran'i jesosy misy saora tompo amen tahiny jesosy fa dia voajerena tonga dia hita hoe olona tahin'andriamanitra veloma tahiny tompo baibay
zay ny amin'iny fijoroana vavolombelona iny jeune na conquérant fotoana lehibe ho an'ny tanora izy ty ary ny tanjotsika tsy ndriko mandrakariva foana dia ny ahita tanora manolo tena ho an'i Jesosy aloha zay ny voalohany ary tanora tena ho any an-danitra tanora tena hivavaka marina fa miresaka asitsika eto miresaka fidiram-bola miresaka fitrandrana sy ny sisa fa za tena miteny fa ny lara-pamena voalohany tsy vola tsy asa ianao ho an'i Jesosy ianao ho any an-danitra ny tanjotsika fa tsy ndriko mandrakariva foana le teniko ty hoe ny zavatra mampalahelo fotsiny dia le fieritseretana hoe satria ho any an-danitra dia lasa tsy mivaky lo fiainana intsony ka namanitra sy 4 miary atsy rarahako ty teny ianao raha izany ty teny ianao raha izany tena ty tena satria ny antony ianao ne fantatra fa ho vovonjy ianao ne tena ho any an-danitra ianao ne olona mahery mivavaka ianao miaina ao anaty fahamasinana ianao tena ho vovonjy na 4 miary na manitra na tsy manam-bola ary tena ho any an-danitra fa ty teny ianao satria ny avanao koa ne mba mila vonjeny ny zobavinao mila vonjeny ny fianakavianao sy mipiraita-po aminao mila vonjeny ny manodidina anao mila vonjeny nefa ny fomba amonjena ho an'ireo ianao ve olona manitra velona tsy mihinan-kanina isan'andro mangataka vary 3 kapoka any aminy mangataka 2 arivo any aminy nefa ianao ilaza fa Jesosinao mampanankareny Jesosinao ito mahavonjy ahoana ny amonjenao ny fianakavianao ahoana ny amonjenao ny zobavinao ahoana ny amonjenao ny dadatoanao any aminy ianao ny mangataka 2 alina atao ekolazin-jazy nefa ianao milaza fa ny Jesosinareo manao fahagagana ahoana ny avovonjy an'ireo avanao reo izy ary mandatsa anao sy manilikiliky anao mandatsa anao hoe aiza ny Jesosinareo any amin'ny Jesosinareo mangataka any amin'ny pasteranareo mangataka zany ny antony iresahana ny hoe tsy hoe ho any an-danitra ianao dia miaina amin'ny fahamasinana ianao dia na 4 miaina ianao na tsy mihinan-kanina na manitra velona any dia tsy maninona tena fivavahana diso any fahateretsaina zany mbola tsy ndriko foana fa moramora kokoa tompoko rehefa hitona ny havanao ianao hivavaka rehefa hitona ny fianakavianao ianao nompony tompo dia moramora kokoa amin'ny mpanan-karena ny mitona ny havany andeha hivavaka noho ny mantra sarotra amin'ny mantra ny mitona ny fianakaviana hivavaka raha mantra ianao satria ho tsaratsaraigny fianakavianao ianao fa mpanan-karena na tsy mahay mitory-teny ary mpanan-karena na tsy mahay miresaka ary teneniny fotsiny zay andeha hivavaka ty tongava misy printer anankitelo hitona ny lisany dia raha vamirava ny fotoam-bavaka ny ampiangonana asainy raha dada-to be daholo inambary eo an-trano ny fianakaviana rehetra tongava any an-trano any mihinan-kanina misakafo e rehefa avy mivavaka ianao dia asainy misakafo any an-trano daholo ny fianakaviana tonga dia miara mirona any an-trano ny fianakaviana efa 7 isa 20 isa ipanginy dada-to mpanan-karena amin'io tsy mahay mitory-teny akory teny ray bava ihany ny ainy mivava ao ahy lesany mahatonga ny lisany manitra velo loatra ny hoe lesany tsy mivavaka tonga dia tsaratsara eny ohatr' zany ny olona mivavaka daholo ny zanakanabavy mivavaka daholo ny faralahy mivavaka daholo ny mpinaparaky rehetrarehetra satria inga lehibe mpanan-karena no miteny dia miditra any ampiangonana fianakaviana mihainy tory-teny dia vovonjy ianao hoe tsy mamokovoko mihitsy tsy mitona ny havanao mivavaka amin'ny fahadikanina tompo vonjereo avako reo e Jesosy o tonga any aminy ianao miteny azy mivavaho a fa Jesosy manova fiainana na tsainy ianao satria jereny ny fiainanao ary ambany be ary izany no ilaina ry tanora no hoe mila tahin'Andriamanitra ianao ka aza raisina foany ty teniko ty hoe fitiavam-boly e variny eto amin'izao tontolo zao e iny e rehefa tsy mety aminao nge hoa ty tory-teny ty dia mbola veriko ihany e be da be tory-teny laza resaka Jesosy sy nisy ty mandrak'izay fiainana mandrak'izay sy elo foana raha reny mahafinaritra anao
be da be mpitoroteny mitory an'izany de reny enona foana mandavatona fa za eto miresaka ny tanora satria mila miala amin'ny fitiavan-tenitsika ny tenanao ihany ny fantatrao de niavanao very ny tenanao ihany ny fantatrao de ny fianakavianao any amin'ny elo mila tahiny ianao mila tonga loharanom-pitahiana ho an'ny ray aman-dreninao ianao mba tonga ny ray aman-dreninao resy lahatra mila tonga loharanom-pitahiana ampiray-tapo aminao ianao zany le izy raha lasianabava ary zany ny antonotony fandarany to ka misabotsy ho avy izao de resaka mihitsy momba an'izay le toroteniko teo zay concentration inona no anatsarana zay zavatra asanao efa mpilatanana ahoana ny fomba fandraisana tolotsaina iresaka momba ny atao hoe fanambinana amin'ny sabotsy sy ny famindrakarena tahaka nanaovan'ny Jakoba an'io le rafoza an'io le patron mihitsy hoe ny findrana kaniam daholo ny fananana rehetra za aloha de tsy misangy za tsy misangy mihitsy ny any antony anirahany tompo anahy de hitona mpanota ho atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hitona mpanompo sampy ho atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny mission ko anakatona bara analan'ny olona avy any amin'ny bara ka ty am-piangonana analan'ny olona any amin'ny fijangajangana ka ty am-piangonana analan'ny olona any amin'ny adalana any amin'ny rongony ny toka any amin'ny sigara analan'ny olona any amin'ny adalana sy ny fijangajangana sy ny fisaraham-panambadiana zay ny any mission zany no mahatonga amin'ny fiangonana vaon'ny oloko mba miroborobo za miconcentré toary ny aty tsy amelako tsy maintsy mataona olona ary fenoko ny ahy eny amin'ny temple de la foi bypass fenoko olona aty Tanjombato eraka Tananarivo eto amin'ny Trois Frères mbola isy koa na sabotsy namena tsy za tsy mitsitsy zany ny aty volana nanirahan'ny tompo anahy tsy hitady vola fa hitady fanan'olona ary zany expérience ananako zany no zaraiko aminareo ahoana ny ampahomby anao amin'ny fiainana fa za tsy mivazivazy mihitsy ny ary rehefa nataoko de ataoko ary hitako amin'ny mampahafantarin'ny tompo anazy zao zay le conscience zay ny zavatra ampianariny zay no mampahomby atsika ary pasteur ny azany tena mifantoko atao amin'ity zavatra sain'ny tompo ataoko tya de mahomby ka ifampizarany zany fampianarany zany sy ivavaka ho anareo fanambinana sy famindrakarena aloha afindra ty amintsika ny arenany gentlis afindra ty amintsika ny zavatry ny tsara rehetrarehetra avy any amin'ny gentlis ohatra ny amin'ny ran'Andriamanitra fanahan'ny olona avy any amin'ny bara makaty am-piangonana avy any amin'ny toerakafapanimpotsampy sy ny anatra makaty am-piangonana ny afindrako mihitsy afindrako mba hatonga ny olona vovonjy ny atsafeniko zany nanirahan'ny tompo amindra ny olona avy any amin'ny elo ho any an-danitra ka hotain'ny tompo any atsika menakavy ampy zay toriteny androan'zay mba hivavaka tsika hivavaka ho an'retolo reto tompo mba hotainao manokana izy hotanteraka any zany fampianarany zany ananany fifantohana atonga fanambinana ao aminy Andresy izy Jesosy ary hotaina amin'ny zavatra rehetra amen ny tsy ndiko mandrakariva fa ny tiako anatrika nyty séminaire ty de ireo le tena pisino tena vonona ho any an-danitra aloha voalohany ny olona tena tiako anatrika nyty séminaire ty tena raha ohatra ianao ka olona mieritreritra fa tsy ho tafavoaka tsony miangavy anao aza makany ianao raha mieritreritra ianao hoe tsisy paika tsony ty fa tsy anao nininina tsony pasteur fa vita ny tantarako miangavy anao aza makany fa manjary mameno W fotsiny rehefa olona tsy manana fanantenana anao de aza tonga amin'ny séminaire miangavy anao aza makany ireo olona mino ny baiboly aloha voalohany ary mino an'Andriamanitra fa mbola afaka amitahanao zay no angatahako hoany ary voninana tanteraka tsy ndreko tsara rehefa tsy voninana tanteraka koa ianao ny fampianarana zaraina eo aza makany ndana manobolina ndana manjony ndana mampiaraka ndana mba manao fiainana any ambadimbadika any
raha ohatra ianao ka tonga ao anao tsy vonina piatra tsy vonina anaraka nyvoalaza ny baiboly tsy vonina anaraka ny zavaratoriana eo aza makany e fa aloha tena olona manam-pahavononana vonina anao zavatra anao ny sitrapon'andriamanitra no atsonay ho tonga ao hotahin'andriamanitra ny anao ary feno fahasoavana ny anao manerana ny trano fivavahana vaoniriko ity fampianarantemy sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso amin'ny 7 ora maraina indrindraindrindra eto Jerosalema Karobato ambany atsimo commune eto ny Temple de la Foi bypass vahaoniriko bypass eo amin'ny rond-point Bombanambola ary eto amin'ny 3 frères André Fanambohijanahary na Mongote apitan'ny Tobira Tsimandrava amin'ny 7 ny fotoana manomboka fa tongava mialoha mba azo toerana tsara na amin'ny 7 ianao dia vavaka tonga amin'ny 7 sasany mba azo place tsara ho fian'ny fahasoavana sy hotahin'Andriamanitra ny anao veloma tokoa jeune conquérant tanora manan-tsaina tanora fian'ny fahendrena tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana tanora manangana orinasy tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano fian'ny fahasambarana zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelo ny volana febroary fahafolo fa 17 ary ny faefatra amin'ny 20 ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frères André Fanambohijanahary nahoana no mpitena no avinao nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimaimpona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Kertina Randriary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana hotahin'Andriamanitra ianao